Miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Ny zavatra ho resahako aminao ato izao de mikasika ny olo hevitra hitanareo hoe Jesosy solution ato io. Marina ary ny Baiboly mihitsy no miafirme miateste zany manamarina amin'ny masoratra masina azy sy famarinana azy fa Jesosy dia tena solution ato. Oui, betsaka ny ten'Andriamanitra manambara an'izany. Eto amiko mifanahinareo Jesosy Kristy fampianarana zany fa izao no iay anareo. Makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo ny fitsarana. Amin'ny karazana olana be be zany dia oui, c'est tout à fait vrai fa Jesosy Kristy dia eo izy miapporter solution. Hitatsika any amin'ny filazantsara any betsaka ny témoignage any amin'ireo narariny palarisisa nosotrany Jesosy Kristy, solution ato Jesosy Kristy hatramin'ny fitsanganana amin'ny maty. Eo indrindra no hitondrako tsindrim-panazavana atao anatin'ity fizarana ity izao satria izay le hoe Jesosy Kristy solution ato izay dia misy zava-miafina manimba be ao ambadika izay hoe Jesosy solution ato izay. Misy zava-miafina manimba be mihitsy ao ambadika izay hoe Jesosy Kristy solution ato izay. Ary fantatry ny démonie ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Fantatry ny démonie zany. Misy passage Jesosy Kristy tonga tamin'ny tanàna anankiray de nisy lehilahy nampahorin'ny fanahy legiona. De nitaraina le fanahy legiona tao anatin'ilay lehilahy. Ho avy sady va ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, amin'ny maha-Kristy anao. Andringana anay. Zany hoe tsy miafina amin'ny démonie zany. Na zanak'Andriamanitra an Jesosy Kristy ny divinité ny kambanany tamin'ny ray tsy to. Zay koa mbola lesona lava be izay ny fanazavanany amin'izay. Malgré hoe natao ambany kely noho ny anjely izy araky ny alehiben'ny fitiavany ray tsy to netiny nanafaka atsika. Fantatry ny démonie io hoe Jesosy Kristy solution ato io. De inona ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, zao vanim-potoana iainantsika izao amin'izao era miara-maniry ny vary sy ny tsy parifary zao. Zao vanim-potoana ny grâce zao. Satria Jesosy Kristy solution ato fantatry Satana izay dia misambotra manao usurpation, manao plagiat, mandrombaka izay afaka rombahany rehetra ao amin'ny fanambarana hoe Jesosy Kristy solution ato io i Satana dia miasa en parallèle amin'ny marefo amin'ireo izay mbola tsy tafiditra amin'ny fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy, amin'ireo izay sy ny sisa be be ilasantsika azy. Eo indrindra ny tokony isokafan'ny maso mpijerentsika sy ny maso mpanahintsika ary apprisiako atsika foana hoe katsao à tout prix ny fifandraisanao lalina amin'ny Jesosy Kristy. Satria amin'izao vanim-potoana iresantsika izao firenako tsindrina miaraka maniry ny vary sy ny tsy parifary permissive avy any ambony zay avelao aniry iaraniry ozy Jesosy Kristy ny vary sy ny tsy parifary satria izay mihitsy lay grâce, izay mihitsy lay fitiavan'Andriamanitra ho avy ny fotoam-pidinjany. De ao anatin'izay contexte izay fantatry ny démonie tsara hoe c'est le moment, dernière ligne droite. Ao anatin'ny vanim-potoana itsika afaka miara-maniry amin'ny vary isika tsy parifary dia eo indrindra Satana no miazakazaka be arak'ilay nambarako tery mpivoany fa plagiat, usurpation misambotra sy ny sisa rehetrarehetra any hoe Jesosy Kristy solution ato io. De izany ny zavatra hitatsika karaza-paminaniana sandoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fandresantsika teto zay vao aingana, vao tsy ela. Karazana miracle be. Tononona le Jesosy Kristy oui,
lay rassemblement lay fimbonam-bavaka dia jesosy kristy mihitsy nytononona sy de rainao anaovana louange anaovana adoration anaovana zavatra rehetrarehetra tahaka izany fa rehefa tena persianao selon la bible sy araka ny discernement aseho an'ny fanahanao an'izay manam-pana manana ody maso misokatra any am'izay a de hitanao mihitsy a fa tsy misy fanomezam-pahasoavana avy any ambony tsy misy vokatry ny fanahy miaso am'ilay fiangonana tsy manana talenta ny mpino tsy en esprit ilay fiangonana fa mihetsika amin'ny alalan'ny animation a amin'ny alalan'ny organisation a amin'ny alalan'ny zavatra manjelanjelatra be zany nge ny zavatra misy am'izao vanimpotoana iresantsika izao spectacle gala évangélique séminaire za tsy miteny hoe diso zany za tsy miteny hoe ratsy zany a fa eo indrindra lay anairako atsika satria am'izao contexte izao miara-maniry ny vary sy ny tsy parifary satria jesosy a kristy solution à tout dia miasa mihitsy satana ry ampiasainy ny anarana kristy jesosy ampiasainy ny fampianarana jesosy kristy ampiasainy ny soratra masina jesosy kristy ampiasainy avokoa ny mot-clé rehetra hatramin'ny teny fikasana point par point tiré par tiré ao amin'ny baiboly afahany misandoka an'ilay hoe jesosy kristy solution à tout ka satria ny mpino ka satria ny mpivavaka ka satria ny lehilahy lehibe ny vehivavy lehibe zay lazaitsika azy dia presque tsy en krista daholy fa miaina animation miaina zavatra orchestrena miaina zavatra organisena ary izay no ahitany tsirony izay no ahitany thérapie de mifikitra ao izy fa lay lia izay tokony ifandraisany am' jesosy kristy tsy azony tsy tsapany akory tsy hitany akory efandraisanareo hoe fanahy fony vaonina anareo eto zany de manindry betsaka any am'y resaka discernement zany andriamanitra tsy miangatra tokony anana an'izany daholy a ny mpino tsiraray raha vao mandray ny fanahy masin'andriamanitra raitsy to amin'ny alalan'i jesosy kristy isika efandraisanareo hoe ny fanahy fony vaonino ianareo zany hoe de le début mihitsy isika manolo tena am' jesosy kristy dia tsy misy hésitation fa tokony mihisy a portion voalombokatra ny fanahy midinao amin'ny olona anankiray tsy mila manifestation be zany tsy mila ohatran'le tahaka ny tao amin'ny efitra ambony hoe mahita lela mitarenafy sotroatran'izany vokatry ny fanahy dia fitiavana faharipo fiadanana sy ny sisa be da be tsy misy lalàna manao ohatran'izany zany zavatra izany tokony andisy ho eta amin'ny fiainam-panahiny mpino anankiray fa eo indrindra nefa eo indrindra no mahatonga amy insiste am'ity resaka hoe jesosy kristy solution à tout ity de ny zavatra misy hitatsika dia satria fikisana dénomination ny mpino fikisana fotom-pampianarana mpino hoe tandremo ity amboariny fiakanjo amboariny fitafy manaova sarin-doha mitokana ny lasiny vavy tsy hoanina ny kisosy ny sisa rehetra za tsy miteny hoe ratsy zany za tsy miteny hoe ratsy zany za tsy miteny hoe tsy biblika izany fa adininy olona ny mitaratra sy mijery an'io hoe sao ilay resaka hoe jesosy solution à tout no samborin'ny satana hoentiny miorganiser miorchestre an'ilay antom-pivavahana sy ilay antom-pivoriana eo zany de misy maso mila misokatra tsara hoa ody maso ambaran'ny bokon'ny apokalipsy mila misokatra tsara ny maso am'izay satria ao anatin'ilay assemblée anao dia tenin'andriamanitra ny torina ao anatin'ilay assemblée anao a dia ira-pivavahana no iraina ao anatin'ilay assemblée anao a dia liturgie dia araky ny baiboly ny zavatra ambara rehetra hatramin'ny tsodrano raiso mitsodrano amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina fa tsy midika izany fa andriamanitra tokoa no miaraka amin'ilay fotoam-pivavahana any zany lay tiako apetraka tsara am'le hoe jesosy solution à tout eto de anjaranao no mijery an'izay anjaranao no mipersi an'izay miady amin'ny tompo mihitsy anao ianao zany raha miditra amin'ny assemblée anankiray de anao sy jesosy kristy fa tsy anao sy lay fiangonana tsy anao sy lay mpitarika tsy anao sy lay raha lasa ranabavy miara-mietana aminao ao amin'ny tontolo mpiangonana izay ivorinao fa raha hoe miza question be mihitsy
ny lien anao am' jesosy kristy ary any lay tiako atongavana am'izao fizarana izao any satria io zavatra ambaratsika araka ny loha hevitra eto io dia io a no rideau manarona ny akamaroan'ny fiangonana dia toy ny hoe ao jesosy kristy satria misy batisa sitrika ao satria misy miteny amy teny tsy fantatra ao satria fiangonana tsy mihina kisoa na fiangonana ambany fahasoavana na sy ny sisa rehetrarehetra araka ny toko sy andinina oui marina ao amy baiboly fa tsy ao akory kay lay point hoe jesosy kristy marina no mianime an'lay culte fa nany faran'izao a petsaka ny olona avy amin'ny anaran'i jesosy kristy satria jesosy kristy solution ato averiko indray maro no avy amin'ny anarako zy jesosy kristy ary ao anatin'za ambanimpotoana izany tsika teo anyteny fa miara maniry ny vary sy ny tsiparifary ary eto a dia mbola manindry alohan'ny amaranako azy satria jesosy kristy solution ato dia maro no avy amin'ny anaran'i jesosy kristy maminany amin'ny anaran'i jesosy kristy ny olona be da be mihitsy fa rehefa tena dinianao zay anatianako anao a amin'ny alalan'ny discernement sy amporisiako anao araka izao fizarana izao dia ilay rideau no manafina n'lay rehetrarehetra fa resaka usurpation sy fisamborana n'lay hoe jesosy solution ato no entina ary ino no atao formule majika ao am'lay fiangonana petsaky ny miracle fiangonana am'lalao miracle mampiana miracle mampiana fahagagana mama problème kitapo arabola sy manasitrana sotraotrana satria efa voasoratra fa maro no avy amin'ny anarako ary marina foana amin'ny baiboly hoe jesosy kristy solution ato de izay hoe jesosy kristy solution ato zay no saroman'ny no samborin'ny mpanao usurpation zao usurpateur de ampiasany lay anarana jesosy kristy fa ao ambadika ao izy a dia fana hafa no oentiny mianime an'lay fanasitranana oentiny mianime sy miorchestre an'lay faminanina lazay ny fa faminanina oentiny manao an'lay fahagagana zay lazay ny fa fahagagana oentiny mizara n'lay lazay ny fa prospérité hatrany amy tsodrano sy ny sisa be da be zay afaka anapitsika an'zany satria fatany fa jesosy kristy solution ato fa tsy satana dia samboriny a ilay hoe jesosy kristy solution atoa oentiny a mamitaka ipiny zay zavatra zay a tsara jerenao tsara jerentsika raha-porisiako anao sy apahirezako anao a hoe oui jesosy kristy solution ato fa est-ce que c'est vrai en esprit et en vérité ve par discernement tena sy ao an'andriamanitra anao mihitsy fa lay hoe jesosy kristy solution ato de lay jesosy kristy avy any ambony mihitsy no miasa mitondra ny solution ato eo amin'ny fiainanao sa satana na ny miaramila ny satana ireo zay manaiky ampiasain'ny satana zany araky ny fifanarahana tony any ambadika any ireny no mampiasa ny filazony tsara possible tsara mihitsy any a sous forme hoe jesosy kristy solution ato fa lay fanahy miasa ao ambadika dia tsy lay fanahan'andriamanitra raitsy to tsy ny fanahany jesosy kristy a tsy ny fanahy masin'andriamanitra avo indrindra fa fanahany demonia fanahany belzabouba pratika lalina be zany zavatra zareko anao zany a ary discernement tokony ho anananao a satria miaina an'izany vaninandro zany a isika miresaka izao miaina an'izany vaninandro zany a isika izay miresaka sy mifampisara izao zay a no afatrapitaiko aminao a raha zao atsika rehetra amanaraka indray jesosy kristy solution ato oui amen fa satana afaka mampiasa baiboly a afaka mampiasa ny anarana jesosy kristy a zany mahatonga andreny le hoe tsy maintsy tononona amy teny hebreo hoe tsy maintsy zao a mila discernement ampeo ambadika zany satria marina foana amy baiboly hoe maro no avy amin'ny anarana jesosy kristy maro no avy amy teny soratra masina jesosy kristy maro no avy amin'ny filazon tsara jesosy kristy no ho ilay hoe jesosy kristy solution ato de miaraka am'izay izy a tonga amy fikendreny a tonga amin'ny filany a tonga amin'ny fampiasany a izay tiany ampiasana rehetrarehetra am'izay filany zay a hatrany amin'ny petit à petit a
mamery ny fananao tianao jesosy a makasitraka anao ny aino a voarainao ny afatra fianao matompoko